Andretsoavina Ravavoarisoa Randy Ambinitsoa Ara Rando nafantaran'olona rehetra naoko manambady mananjanaka roa 10 taona sy tapany sy 20 taona sy tapany ny antony anaovako ity orona tsara fo ity dia izarako aminareo ny zavatra niainako tao anatin'ny taona maromaro ny anjadiny aretina ny tefa tamiko nandritra ny taona maro tamin'ny taona 2004 nitondra voaka voalohany no nanomboka nitrangany aretina izany hoe efa 10 taona mahery tataka muscle abdominal ilay antsoina hoe diastasis rectiligne tamin'ny taona 2004 tataka nihitatra ihany ilay izy tamin'ny nitondra voaka fandrona taty amin'ny taona 2014 no tapa-kevitra nanao fanatanjahantena voalohany sans succès satria nianjady tamiko ny tsy fahasalamana tamin'ny taona 2014 mbola niezaky niverina nanao fanatanjahantena ihany fa tena vomafy tanteraka mihitsy satria teo ny tena potika tanteraka ny muscle abdominal tsy vitan'izay fa rehefa nirosy ny fotoana rehefa nieritreritra ny tenako fa sitrany dia mbola vomay tataka tanteraka tataka hatramin'ny farany ilay izy ary nivoaka ihany koa ny tsy nahita ao anatiny izay niteraka fahafitosana lehibe dia lehibe teto amin'ny ambany ambavafo teto hernie abdominal io état io dia tsy nafahako ny etsika firy intsony ary nampy ny atavezako sy tsy nahasalamana na faharofy anahy nandritry ny fotoana ela be rehefa tonga taty amin'ny taona 2014 dia tonga tamin'ny état tena tsy azo anoharana intsony satria efa diva afaty ilay izy amin'ny alalan'ilay antsoina hoe étranglement satria mivoaka arakaraky ny anaovako effort no ivoahan'ilay izy ary natery tanteraka n'ilay membrane efa rovitra ao ambadik'ilay muscle abdominal nambaran'ny dokotera tamiko tamin'izay fa tsy afaky ny anao fanatanjahantena intsony aho raha tsy teo faty ny zavatra nahazo ny randy zany dia nanao diastasis du grand droit dia sady nanao hernie abdominal tsy afaka manao zavatra mafy mihitsy fa raha vao manao zavatra mafy dia mivoaka ny tsinay dia voatery petraka matory dia minakanina fotsiny dia izay nefa vao maika koa tonga fahatavesana lalana natoriny zareo taty orindrina kely kokoa rehefa tena nitatra ny aretina dia fandidiana ihany sisa no vahaolana azoko idirana voatery niditra tamin'ny fandidiana lalina ary fandidiana maromaro nafahako nitoy ny aina mandraka androany ary nitoy ny aina atao anatin'ny fahasalamana sy fahafahana manao fanatanjahantena mavesabesatra na tsotsika mazatra hoe musculation tamin'ny 7 Jona 2014 no natao ny fandidiana nitarika invalidité tamiko ilay izy fa tao anatin'ny fotoana tsy dia ela be anefa satria nanapitsabo matianina sy matoky maromaro nanaraka anahy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary mandrakandroany tiako marinina tsara fa tsy hoe rehefa vita fandidina ny olona indrindra fandidina amin'ny kilo dia tsy afaka manao inona intsony diso be mihitsy zany satria rehefa vita tsara ny fandidina miverina tsara amin'ny lonin-dolo ireo taova rehetra namboarin'ireo dia afaka miverina manao fanatanjahantena ara-dalàna mihitsy tany randy tamin'izany fotoana izany avy naoperena izy dia mbola faible be tamin'ny voalohany dia noho ny natao ny fikarakarana momba ny hoe kinésithérapie sy rééducation fonctionnelle dia hita nalaky be mihitsy ny fivoarany tena nalaky ny azakazaka mihitsy ny évolution ny atony voalohany indrindra dia izao niankina taminy manokana aloha satria rehefa tsy mazoto sy na tsy mavitrika izy nanao an'le izy dia mety nitarozaka ela be faharoa niakina be da be tamin'ny manodidina azy satria raha tsy misy ny akohonany ny encouragé azy dia tsy tonga hatramin'ny farany angamba raha ny tena farany sy tena ngeda be indrindra dia ngia be any ambony any iny
inona mpiasanay a fitaovana noentina mikarakarana ny randy. Na dia tao natao fahalemena ary no ny fanarahako ireo fitsaboana ireo ny torohevitra nytenen'ny dokotera moa dia nanana problème koa izy teo amin'ny sangle abdominalany dia nyzahana iny zavatra iny no amafisina sy ny modelen'ny vatany arak'izay motivation ny ilainy teo azy tsy fahasalamany ran'izay dia azy tia ampirisika atsika rehetrarehetra hoe rehefa misy tanjona na misy nofy tianareo tratrarina dia aza manaiky tsy tratra le izy manompo be aminay manofy be dia asio persévérance sy patience be mihitsy amin'ny fiainana fa aelany ela dia tratra le tanjona
fa indrindrindrindra ihany koa ankiny levabe amin'andriamanitra ny fiainana fa raha tsisy anazy a tsy asanaiza mihitsiny tsy hitafita amin'nyinina mihitsiny fa rehefa akinao amin'ny fiainana dia ohatrany hoe mandeha ho azy daholo na mafy takininona raha ny parcours eritreretinao hoe eo alohanao a dia mety ho tafita foana ihany tena tafita mihitsy ary